sabotsy alina fa 4 ny volana aogositra taona 2024 dia miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana aloresana anao ny sehatra amin'izao alina izao dia manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany satria dia afinaritra ny fandaharana ao amin'ity anio ity isy ady hevitra izay hoarahantsika miaraka amin'ireo vahintsika amin'ny rahalamo izany iresadresaka mahakasika ny politika ankapobeny ny fanjakana ny mahakasika ihany koa ny fifidianana be ny tanàna fa indrindrindrindra ihany koa izay anisan'ny tena nanasana azy ireo dia iresaka mahakasika ny basy toliara tsy ampandrasiny larintsika fa dia avy hatrany dia andeha ampahafantarina antsika ireo vahintsika ireo atao amin'ny akaviako ato misy Randriamatoa Eliara be vahiny filohan'ny antoko otrikafo miarabanao tompoko ary dia misaotra betsaka ihany koa nanaiko asainy ny fandaharana miarabanareo eto amin'ny Record TV miaraba manokana anao madame Andro sy ny namana ifanapatapakahatra eto miaraba ihany koa ny mpanaraka fandarana ny tokantrano eny ary atao amin'ny akavanako ato kosa indray misy Randriamatoa Freda Mahatavoky filohan'ny plateforme de jeunes politiciens de Toliara na ny PGPU miarabanao ary dia misaotra anao ihany koa nanaiko asainy ny fandaharana misaotra amin'ny fanasana ary miarahaba ny Zokobe Elia miarahaba ny mpagnaraka ny fandahara resaho aleo resaho amizao ary manasantsika iaby mba hagnaraka hatramin'ny farany eny ary araka nefa nambara teo moa zany dia resaka mahakasika ny politika ankapobeny fanjakana isika resaka amin'ny politika ankapobeny ihany koa eto amin'ny firenena iresaka ny fifidianana be ny tanàna ary ny base Toliara tsy ampiandrasiny tsika fa andeha hitravy hatrany ao anatin'ny ady hevitra ny hevitra no miady eto amin'ity anio ity fa tsy ny olona araka nefa foto-kevitra hijoroan'ny fandaharana ihany koa dia hevitra maro no entina atao anatin'ny fandaharana anjarantsika tsirairay any an-tokantrano manaraka ny fandaharana no mandray izay manandrify atsika apetrako ato amin'ny Andriamatoa Freda Mahatavoky filohan'ny PGPU angamba ny fanontaniana voalohany anisan'ny teraka resabeny mahakasika ny PGE teo aloha teo izay efa nentin'ny Prime Ministre teny amin'ireo teny amin'ny anteny Merarotonta moa izany maro ireo faneho-kevitra tao anatin'izay raha ho an'ny PGPU manokana manahoana tompoko ny mahakasika an'izay eka voalohany aloha zany ny PGE na programme général politique générale de l'État dia araky ny lalàna ny constitution-tsika zany dia mamaritra tsara fa rehefa voatendry ny Prime Ministre dia manana 30 andro hipresentevana ny programme anasany gouvernemanta zay ho tarihiny andeha moa ny resaka hoe aiza le mpikambana gouvernemanta tsy agnatiny azadino no madame Andro fa efa tany amin'ny janvier 2024 nefa efa nisy conseil de ministre ary efa nivolavolany zareo nanomboka tany ilay PGE sarotra zany la ohatra ka hiandry gouvernemanta hitsanga vo hamorona PGE vaovao ndraiky ataoko angambany fa tsy ataoko itoatoa satria ministre nisy ministère tsikiraikiraiky le PGE manana ny ministère ny représenté azy tany amin'ny conseil de ministre ka tsy hitako no mahabe resaka am'izany satria ny raharam-pirenena tsy maintsy mandeha ny administration ny fanjakana tsy maintsy mandeha ka amiko io moa tsy maintsy misy avao ny olo mivola ary tsy afaka antsika na iha manao soa na iha manao raty tsy maintsy misy mivola avao donc aminay PGPU zany dia sahala hoe fa tsy mahita raha volagny ny mpanohitsy dia mahita raha okiany fa tsy tokony ho am'izany agny ny olana eny ary ny azo ambara mahakasika an'izay politika ankapobeny fanjakana izay Andriamatoa Eliara be vahiny ya Madagasikara moa zany zao raha ny fahafantarana azy ny tantara dia atao hoe 480 taona nazahoana nilay fahaleovan-tena saritsariny iny saritsary no ina tika viana dia tsotra hoe tsy nanomboka amin'izao fitondran'izao akory ny tantarany Madagasikara zay zany fa firenena efa nanany tantarany Madagasikara fitenin-drareo moa zany le hoe tsy nisy nandritra tao amin'ny 80 taona dia tena marina tokoa le izy hoe tsy nisy nandritra ny 80 taona izany premier ministre miboritana manolotra PGE zany tsy misy ny mpikambany gouvernemanta le izy manko ny manahirana zany za manokana amin'ny mahafilohan'ny otrikafo azy za tsy hitanisa article eto zany amin'ny lalam-panorenana betsaka ny azo resahana satria maninona le izy zary ohatrany lasa resaky ny mona sy ny marenina le izy dia zay no manahirana amin'ny resaka ny mpanohana satria izy manohana dia mahita foana hoe mety io
zay zany le izy zay eo moa samy manana ny fomba fanoana n'ilay politika fa hoah fotsiny na mandray ny resaky ny namana teo nge dia tsotra telopolo andro orinana ny endrena azy izy ny premier ministre lehibe ny gouvernement dia tokony ny gouvernement amin'ny ankapobeny mihitsy dia tokony hanolotra n'izay programma iveriny hitondrana ny firenena zay zany hoe fanipaka aloha zany ny zavatra resahany eo tsisy ny teny mihitsy hoe ny premier ministre samirery fa miaraka amin'ny ekipa gouvernement zay tarihany dikan'izay zany iveriko hoe inona moa ny olana raha maika tamin'ilay PGE tsy nananganana n'ilay gouvernement zay fotsiny ane dia tapitra hoe ny adihevitra fa natiana na tsy tiana tsy nisy tamin'ny tantaranyity Madagasikara ity izany hoe premier ministre samirery miboridana manolotra PGE zany mpantanina mipetraka ange dia zao manana ny politika ny ary hoe zany le premier ministre dia manana ny politika n'le président dia hanana ny politika ny ihany koa zany ilay mpikambany gouvernement ho avy eo dia ozy hoe fa firenena inona zany no heverina ho tantanina ao anatiny zany fa raha ny tokony ho izy dia programme anankiray no hitantanana ny firenena zany dia ino no hitondrana azy eo fa lizy moa zany rehefa tena jerenao dia ohatrany manamarina ny lizy ihany amin'ny lafin'iray satria nge rehefa hitanao mandrivotra ny azy ny président de république mandrivotra ny azy ny premier ministre atsakilany misy super président ihany koa ao anatin'le izy dia samy mandrivotra n'le raharaha eo ka ozy hoe tianareo angina ve ny mpanoatra tsotra ataovy arao fotsiny lalàna zay ane io arao ny lalàna dia ataovy am'rariny sy mihitsiny le izy fa le izy ozy hoe Madagasikara angamba tena marina tokoa le hoe pays de moramora fa dia ohatrany moramoraina fotsiny zavatra rehetrarehetra hoe satria anao mitondra dia zay tianao atao no hitondrana n'lay firenena dia tsy akilany zany zay mitsikeran'iny dia tsy mahita tenenina satria mitsikera ozy hoe ianareo ny tokony hoeritreritra matoa manakambara ny mpanoratra raha navita azy ianareo raha nanaraka ny lalàna everiko hoe inona moa ny horesahan'ny mpanohatra eo ka fean'le izy zany dia tsotra zany no everina endrika mitondrana tsy hitantanana ny firenena dia mieritreritra zany tsika dia miandrandra hoe Madagasikara handroso ao anatin'ilay raharaha kanefa etsakilany mbola ozy hoe tamin'ny tantaran'izao tontolo zao ngamba tsy nisy an'izany raha teto Madagasikara efapolo andro mahery tsy oriana ny nametrahana ny premier ministre lehibe ny gouvernement vao ho tendrena ny gouvernement miaraka aminy etsakilany misy gouvernement démissionnaire eo dia nefa misy conseil de ministre indray zany atao dia misy fanapahan-kevitra raisina ao anatin'le conseil de ministre dia variny ianao fa ny mpanohatra ihany zany no manakoresahana ao anatin'izy fa normal izany zavatra any dia ozy hoe izy tia nge tsy kilalao anjazy ary tsy andrakandrana ny fitondrana ny firenena fa rehefa tsy mavita aleo mieritreritra manahamaliany ny lia teo ao zany hoe paema miboridana aoka rahalahy olobe ray aman-dreny regny tsy tokony ho fomba fiteninao zany miboridana zany satria matoa hoe manday antoko politique otrikafo zany tsy fomba fiteny zany hoe premier ministre miboridana zany ray zay faharoa iha avao mahitaka fa misy super président vasa amin'ny lalàna anareo talohany enimpolo tao volagninao zao tamin'ny Madagasikara taloha tagny efa niteraky zany ro nahitaka an'izay hoe misy koa ny super président manday ty PGE dia président koa iaroa mana ty programme anasany dia mana koa ny premier ministre amiko raha zay zany ka fa hanavandy koa le vahoaky aoka zany tsika mba hipetraky hoe responsable am'le raha fa tsy hoe horority am'izay zany le raha hoe misy super président misy président azadino fa tsy le ministre vaovao ro hana programme fa zay programme ny fitondram-panjakana izany hoe ny filoam-pirenena nanana contrat tamin'ny vahoaky ro ampiary agnatin'le PGE ka le PGE am'izay zany lefa raha fa présenté va am'le agny amin'ny lapany antenimera-pirenena zay misy député vaovao fanajana an'le député vaovao de hororitytsika am'izay zany le resaka hoe miboridina le PM non ralahy tsy misy resaky fiboridana eo lalàna io vaky soa amin'ny article 99 io ao fa tsy mivola mihitsy hoe avec les membres gouvernement fa premier ministre ho asany volagniny ao mbo misy koa amin'ny article 66 agny vaky io
zay aloha atreo fombo iroso amin'ny loha hevitra manaraka angamba isika satria ny fotoanantsika eto manapetra dia manapetra raha ohatra ka mbola misy azosika resahana eny antsefatsefany eny makasika izay PGE zay dia tsy misy azoko sakana ny anareo mirahalahy fa zoanareo feny mihitsy no iresaka an'izay amin'ny mahafandarana aleo resahana anao ny sehatra nyity fandaharantsika ity makasika ny fifidianana be ny tanàna indrindraindray no andeha hitondrantsika faneho-kevitra amin'ity anio ity efa nivoaka moa zany ny daty-ny fifidianana be ny tanàna amin'ny 1 ny volana desambra araka ny volavolan-kevitra navoaka ny senia rehefa nankatoavy ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état izany nanahoana nandraisana an'izay Andriamatoa Eliarabe Vahiny maro ihany koa ny faneho-kevitra hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny orana no anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna tokony fifidianana be ny tanàna ihany koa no ny alohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka araka ny faneho-kevitry ny olona maro satria ny be ny tanàna no lany feptom-piasana tamin'ny 10 janoary 2024 teo. Ya idirako ilay valim-panontanianao fa isy fanamarihana farany tiako atao fotsiny mialohan'izay izay hoe sakeny mba sarotra ny ady-hevitra e natao hoe premier ministre ny boridana ary tsy azony lalako akory dia izay mba sarotra le ady-hevitra fa na tianao na tsy tianao ia moa ro manao an'izay hoe tsy azo le président tsy fomba fiteniko hoe zao na ia ro hagnazavan'izay boridana le premier ministre nangasiko hoe moi tsy fomba fiteny zao iagny tsy haigny dikany miborida tsy voatery magnarisika le olo fa asio respect miboridana ianao samby satria tsisy équipe gouvernementale miaraka aminao akolo tapitra eo zany miresaka makasika an'iny makasika ny hoe misy article zao amin'ny lalampandreny ozy hoe mbola misy koa nge ny alohan'ny article 66 my alohan'ny article 99 fa tsy hoe zay tiana tenenina akory no resahana ao anatin'ny fe araoara baka teny zany le izy zay le izy zany tenenina ao anatin'ny izy ka raha ino moa zany hevitra tsy ho itovizana mihitsy e satria zao inona ny tiako resahana izy ty resaky ny mona sy ny marenina e zay ny fitondrana ny firenena eto resaky ny mona sy ny marenina fa mieritreritra le olona rehefa izy no mitondra dia izy ny malala ny rehetrarehetra nefa le firenena gisitra zay nge no mahasarotra ny ady-hevitra e eto amin'ny firenena koa moa zany manahirana rehefa toanana ny olona anankiray mety daholo ny zavatra ataony mety daholo ny zavatra ataony ary superman izy zany ao anatin'izy ny mpanohana koa ny mitatyrakena ny betsaka ao anatin'izy fa tsy manana hevitra hoentina akory hoe zao aneny tokony hitondrana ny tiraraha ty ary mba tokony enona ihany koa ny feon'ny vahoaka fa rehefa mahazo an'le roa tsaramaso ao a satria politika na roa tsaramaso moa zany no tena atao hoe tsy dotrany hoe milamina le firenena ka hiditra amin'ilay resaka fifidianana be ny tanàna raha isahanao teo a io zao ane raha resahanao ny mpanohana fanjakana dia heveriny fa mbola mety ihany io nefa zavatra efa tokony natao efa tamin'ny taondasy dia mbola mahita article ao anatin'ny constitution ihany izy amarinana an'io mety io eto Madagasikara misy hatram'izao commune tsy nanana be ny tanàna sy mpanolotsaina tam'ilay fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna farany teo fa mety ihany zany eo anatin'ilay raharaha ka ozy hoe efa ady-hevitra teto amin'ny firenena ny hoe ahoana moa mba ahafahantsika mahazo fifidianana manakaiky moa zany manakaiky ny hoe madio sy ny mangarahara le izy dia tokony isy ady-hevitra atao aloha inona moa ny tiana resahana ao anatin'izany mety ve izy io atao anatin'ny fotoana ny orana io satria na tiana na tsy tiana ao anatin'izay misy ange ny tena moa zany sady ao anatin'ny asa mandraraha ihany koa no ao anatin'ny sehatra ny politika mba misy mahita ny any ambanimbany ravikazy any fenao nge mahita lalana 30 kilometatra sorona ny ray andro zany ao anatin'le izy mitokavaritra zany dia tsy fantatra hoe tsy malagasy ve zany leny dia tsy tsinjovina ao anatin'le izy fa ny tena marina ao anatin'le izy ty moa zany hevitra efa narosinay dia verenako foana le izy dia firosoana le fifidianana dia ozy hoe ny tena olantsika io nge dia zao e anao fifidianana tsika fa na code électoral ary nge tsy hananantsika akory zay veriko hoe tokony mba hiadiky-hevitra zany satria firenena ny resahana maninona moa tsika manana code de la route maninona tsika manana code makasika ny fahasalamana makasika amin'ny ranomasina fa tsy manana tsika code électoral mety mbola itenindray ny mpitondra sy ny mpanohana azy hoe manana tsika loi électoral tompoko no hoentina ovaovaina eto isaky ny isy ny fifidianana ka iverina hoe zany ady-hevitra mba tokony ho atao daholo eo anatin'le izy za zany eo anatin'le ady-hevitra ozy hoe io moa zany zavatra tsy maintsy efa hirosona dia hirosona saingy zao liza nge matoa samy mba mitondra ny hevitra iverina hoe asoan'ity Madagasikara ty satria samy marary an'le fireneny fa ny olan'ilay mpitondra manko sy ny mpanohana azy
rehefa mitsikerany zavatra tsy mety eo anao miaraka amina sosikevitra fankalany zay kanefa itsakilanyla firenena gisitra ihany o averiberiko foana zany zay ao anatin'l izy ko zay hoe irosotsika amin'io endriny io ve lay fifidianana dahoary io vavako sy misy sira io zay le izy ary tsy misy mangidy tony sakay koa zany fa rehefa hoe tenerana lany any na de tsy tenerana le izy de rosony io fa de hitatsika eo mivaliny fa saingy zao matatesa rehefa tsy azonareo le reny voaparitany dimy matetika averimberiny rahalahy ao zany le hoe firenena gisitra mba tiako ho tarihy zany rahalahy reo hoe nanomboka tamin'ny zahay mpitaty ronkena zao ve nahagisitra ny firenena toy fa resanao baka ambolony agny mazava hoe fa enimpolo taona zao fahaleovantena ka androany ve le firenena voagisitra amizao raiky zay faharoa le code électoral sy loi électoral oasanao ka mahatseriky ahy ane hainao raha io fa mbo loi électoraly iha nanao nanaiky nilatsaky sy lombavambahoaky fa hainao raha teo fa loi électoraly tokony tamizay tagny zany iha ro tokony fa nialy an'io an'io loi électoraly io fa androany iha zany voataitsy hoe code mety hanao zao koa io hoe fa nialianay io fa be mareny raha teo satria mona sy maregny ny olo mitondra ny toy firenena toy aminao zay fa zao iha mivola hoe fotoa zao misy kominy avy ora tsy atao koa fifidiana be ny tanàna toy nareo mpanohitsy avao koa ro ivola hoe fa lana mandafa ela fa depuis zay tokony talohan'ny député ino mbo tsy anova azy koa atao koa le élection communale latsakora koa tsika raha lahy tsy raha mitovy ny saison amitsika etoa tsy mitovy hainy fanjakana zany mato militsy amin'io rozy tokony ho hainy hoe zao gn'ataotsika satria fotoa latsakora zao fa misy mesure d'accompagnement zany fa tsy voatery hoe ho toheritsika ndraiky zany hoe tsy atao ndraiky le élection communale zahay teto mbo tsy raha mandeha fifidiana toy ka fa mivola iha hoe fa mivola fa papalohany katolika iha ka fa hainao fa ho azonareo aby le reny voiparitany ka hitagny zahay fifidiana io ralahy fifidiana io na eny latsaky io tsy raha nanao ny vatanao ho 2% fa nieritseritsy vatanao ho lany député fa safidim-bahoaky io ka tsika tsy manao jugement l'apparence avao hoe nahazo ny lasany sy lovavim-bahoaka regny aby zany le reny voiparitany regny de hoy zay koa zany ny valin'io élection io koa zany ny lecture anao zany amin'ny élection communale io vahoaky io sy lombavim-bahoaky nataotsika le haniky iny handay ny hetahetam-bahoaka amin'ny lapa ao fa io aza koa nareo mahatseriky anay peso volagninareo toy nefa important social-mbahoaky volagny ao resaky jirama volagny ao resaky rano volagny ao miboaky le mpanohitsy nefa raha tena marary avao magnino rozy magnino nareo laha nijano eo nanao débat niaraka ampemo nasehonareo vahoaka eo hoe tsy mety peso anao fa miboaky nareo fa anaova tsinotsino le vahoaka nitinganareo zany amiko fa le raha ao roritinareo zay raha tao laha nareo mpanohitsy zany manao azy mety matavy soa fa lafa le mpitondra ro maneho hevitsy manao sosokevitsy mpitaty ron tsaramaso mpitaty ronkena manoha be fahatany avao satria zay manday zany de manaka mety aby zay raha ataony ka hoy aho hoe mba mbarao ahy rahalahy hoe tamy fotoania fa nisy code électoral io tamy régime-nia nefa nisy fifidiana nandeha avao teto nisy be ny tanàna nandeha avao nandramby poste avao tetoa nisy député nanao niasa ny tany Tsimbazaza tao niasa avao koa le filoham-pirenena fa amizao nareo zany vao mahatsiaro code de hoe raha ka zaho tsika tsy handany fotoa amy resaky code électoral zao fa mahazo tsy milatsaky nareo lafa tsy hilatsaky mialongany io miadioka le adiotra mihitsy no hitako hoe mampime zany ao anatin'izy fa manahirana ke de tsotra zany moa zany ny fomba fiadevitrytsika sy ny mpanohana lay fanjakana satria na ny antony hoe
tsisy fitondrana angety io na iza nametraka an'izany code électoral zany nanomboka tamin'iza moa zany fahantrahan'ny fireneny zany ao anatin'izy de variana zany le lentan'le adihevitra mihitsy zany mahavariana azy satria zao matony niala tamina mpitondra anankiray nivoaka ka ny safidy mpitondra anankiray raha ohatra ka netiny nataony teo aloha tsy ova amina mpitondra anankiray izy zany fa le izy zany ohatra ny lasa hoe ka efa tsy nataony teo aloha io ko maninona zay zany ve ny fomba tsy nahay aby zany ry filoha dederatsiraka ny filoha dederatsiraka zany tsy nahay de naonga tsy mahay ro professeur ka magnandesa mahay io magnandesa mahay io mila tsaha averikany le izy misy politika eo entinao raha miteny ianao hoe ahoana moa zany le izy taiza wise statistique nresantsika taiza wise ny laharan'ny Madagasikara oharina amin'izao tontolo zao tamin'ny fandraisany zao fitondram-panjakana zao ny fitantanana ny firenena aiza wise izy amin'izao zay nge ny tsarananao tsy mahaiko inareo zay le izy miaraka amin'le mpanohay aby reo fa raha nahay tsy sahala amin'izao le firenena zany ao anatin'izy ka io tsy agny amin'ny adihevitra hoe asa fe tsy nataony teo aloha io ka magnino hotereha ataon'izao ka zay nge ny ilananao hoe mba hanatsaratsara kokoa raha tsy netiny nataony teo aloha de anao zany anaradavahana ny tsy netiny nataon'le teo aloha satria efa tsy netiny nataony teo aloha de aleo any fa tsika koa zany tsy hanao an'io zavatra io anatin'le izy zay zany ny fomba fitondran'le fireka zay ny mampome aho hoe tsy magaga ragisitra le firenena ary za menatra manohana fanjakana raha sala am'izay le izy tena mialatsiny menatra manohana fanjakana raha ohatran'izay ny endrika anohanako an'lay mpitondra fanjakana io anatin'le izy koa moa zany amin'ny lafindray tsy fanomezantsiny satria sarotra nge ny manohatra zavatra efa hita fa manohana zavatra efa hita fa tsy mety io e tsy mora io zany ao anatin'le raha raka tsy gaga raha mivaranila ny lalahako manohana azy ato satria tena hita be zao le izy hoe manahelona fitondra n'lay zareo an'le firenena ka ny any amaranako azy de ozy hoe io ane na tiana na tsy tiana ty fifidianany ty ane misy kajikajy politika be de be eo ambadika anao e de mody afepeninao ary le izy fantatra nge fa nitahotra tamin'ny famoahana n'le datin'le fifidianana dia fantatra tsara hoe anamana ahoana nitanjaka ry zareo zany sy ny fitiavan'ny vahoakan'rareo par rapport amin'ny fomba fitondrany an'le firenena zany nge le olana am'le izy ka zay zany nitahotra ao anatin'le fifidianana fa io ne tsotra fotsiny za candidat solombaomboko mariny zany fa saiko zao mampime anatin'le adevitra de tsotra raha niotrikafa manokana le rafitra hitantanana n'le firenena amin'ny akapobeany mihitsy zany divany ao anatin'le izy milovany io tafiditra ao anatin'zany rafim-pampianarana ny rafitra radio-karena de ono a zany da miandotsika rehetrarehetra satria ve zany tsy mety amiko le rafim-pampianarana eto Madagasikara de tsy ampianariko ny zanako zay ve zany le izy satria ve tsy mety io le rafim-pifidianana misy io de ihany enao mbola tsy tonga eo zany fa hoavela onjakan'reo zany ve zany ny fomba hoetitsika everiny tantanana n'lay firenena ka na tianao na tsy tianao tsy mahay ianao matogisitra le firenena zay fotsiny io raha nahay ianao le izy ange ny olana de zao hoe eo ampelantananao ny fahefana rehetrarehetra sy ny moyen rehetrarehetra hitantanana n'le firenena de asehoy ny fahaizanao zany fa afaka mitondra n'le firenena anao afaka mamany olany vahoaka malagasy ianao fa tsy niany aposinao sy ny compte offshore-nao sy ny feritreretanao zany ny hoavin'zay ny taranako génération 5 tsy hiasa tsony ao anatin'le izy zany ange ny mampahantra n'ity firenena ty zay le izy tsy maintsy resahany zany ka ny résultat tsotra mahay ianao raha ohatra ka hita hoe mandeha le firenena hoentinao fa tsy mahay ianao matogisitra le firenena satria tsisy elanao olana ao anatin'izay farany efa tokony hitra amin'lohevitra manaraka masika mena minitra fixy ianao zahay oasany tsy mahay zany hoe misy filoam-pirenena manday eo ary tsy voafitondrany filoha Andry Rajoelina zao zany ny nampisy présidente etoa fa fahaky ny filiberatsiranana ny fandimidimy vao zany reo filoam-pirenena reo rozy mahay fe matserika hoe tsy hainy vahoaky io fa ry eliarabe vahiny mahay io tsy ataony filoam-pirenena io so handroso malaky firenena toy satria lafa eliarabe vahiny zany manday firenena toy
iraika avao zany sady député no maire no PM no ministre iraika avao de am'izay zany mety zany soa zany amin'ny mety amy zany zay raha zay ka aminay zany raha manahaka an'izay tsika ao tsy mifamerivery toa tsy raha mana baguette magique nareo raha io misy raha io fa nisy nandoaka azy koe ty teo fa nisy nandoaka azy eo no lavaka izao la mahay nareo tsy mahay nareo na manampy lavaka ary tsy ka ndraiha koa hanao kory eli tsy mahay koa nareo na e manao hoe tsy mahay iha koa tena bato mandilatsy anay koa zay hoajantsika hatr aloha zay lohahevitra zay satria ty lohahevitra manaraka zay resantsika ty ihany koa anisany tena manandanja atao anatin'ny fandaharana tsy hoe tsy manandanja kory ny teo aloha teo fa anisany nanasana ny reto vahintsika reto ny mahakasika ny basy toliara no resantsika hoatomboko ato amin'ny Andriamatoa Freda Matavonky filohan'ny tsy maninona ary aleo ato aminao ary raha ohatra ka hoe zay Andriamatoa Eliara be vahiny filohan'ny Antokotrikafo mahakasika indrindra ny basy toliara rehefa somary nisy fanadihadiana kely natao ihany koa moa mahakasika ireo sary zay tonga aty aminay ao anatin'izay rehetra izay misy ihany koa ireo izay manaiky ny irsona ao anatin'izay fitrandrahana ao amin'ny basy toliara izay nanambara ny ireo mponina zay manaiky fa efa misy manampahaizana manokana izay tonga taty Madagasikara nanao ny fanadihadiana ary ara-dalàna io ho anareo izay anisany manohatra ny tetikasa manahoana ny mahakasika ny hoe fandraisanareo an'izay misy ihany koa no miteny hoe misy asa be dia be aho manahoana ihany koa no mety mahakasika an'izay ya mazava le izy alohan'ny dirana amin'le adihevitra tsetsatsetsa tsy aritra le segondra fotsiny le izy nge eto sady misy premier ministre lehibe ny gouvernement ministre ny finance ministre ny justice ministre n'inona fa zay na ataoko hoe le rahalahako ato mety tsy olo minoatra lasa tsy voafiana na le zavatra resahany ao anatin'le izy ho iha zay fotsiny satria avao ro mahihitsy tiako resahana mahakasika an'le hoe orinasa basy toliara ao anatin'le izy le izy nge mazavy amina tranga sahala amin'io zany tsy maintsy misy ny momba tsy maintsy misy ny manohatra fa ao anatin'izay zany misy rapport de force tsy maintsy jerena ao anatin'izay misy ihany koa zany tombotsoan'ilay firenena tsy maintsy jerena zao ny ao anatin'le izy inona moa zany nydradradradrainy zareo anatin'le izy fa de hoe hiteraka asy io ampandroso ny faritra atsimo io ampandroso ny Madagasikara io zany sahala amin'izay ampivoatra ny toekarentsika io ao anatin'le izy fa ny azy zany ny tiako resahana fotsiny mba hisarihana ny saitsika de ny hoe raha ny faritra ny atsimo iny farafaratsiny aloha misy zavatra anankiroa afaka resahana efa olany io zany zao ny safirany lakaka apetraka ny fanontaniana za tsy miresaka individu hoe ny olona anankiray lasa milliardaire na lasa millionnaire tsy izay ny any resahako fa inona ny fitraikany zany tamin'ny lafin'ny toekareny zay zany le adihevitra ndresaka tontolo iainana resahantsika iny lefa aveo ny mampalahelo tao anatin'le safirany lakaka dia lasany ireo lay Sri Lankais sy ny Thaïlandais ireo ary no manana ny safira top indrindra aranty amitseny raisam-pirenena zany amin'ny safira nefa le izy miainga avy eto amintsika zay zany le no mampalahelo ao anatin'le raharaha de ry zareo ny firenen'zareo zany no tafavoaka sy mandroso ao anatin'le izy nefa le arena avy eto Madagasikara ny faharoa raha raisitsika fotsiny koa ohatra izao IQMM zay efa ho 20 taona noa nisy iny tao amin'ny faritra Anosy dia io zany zao hita hoe ranotany fahantrana aloha zany zao taux de pauvreté ao amin'ny faritra Anosy miodidina ny 2.20 hatramin'ny 3.20 isanjato raha ohatra zany ka ny tena tondra apport économique ngeda be teo amin'ilay faritra fotsiny atsika tsy miresaka ny faratany toliara na miresaka ny Madagasikara koa fa faritra fotsiny raha nitondra apport économique ngeza be teo io inona ary zany manazavana an'izay hoe maninona ny voamaika ambony be le tahany fahantrana zany mihoatra na mbola tsy teo ny orinasa IQMM akoatran'izay fanolobodorindrina ny faritra Androy sy ny faritra Anosy amin'ny faritra Androy nge mididina ny 4.20 hatramin'ny 5.20 isanjato ny tahany fahantrana ao anatin'le izy ka zany mba mila jerentsika zay zavatra zay de io zany no heverina indray hoe andao otrandrahany ity fasimainty atao amin'ny basy toliara ity misy ihany koa ny monazito ao anatin'le izy satria efa niala moa zany ilay australiana compagnie australiana teo aloha fa efa lasa américaine indray io zany de ny fuel énergie indray no niditra ao ny vidy an'ilay action ny basy toliara atao de zay moa zany le resahana izy ampandroso an'le faritra de hoe aliteraka azy
za aloha zany mba misitona ny sainy fieritreretantsika ihany hoe tsy asa ve aloha zany lay fiasana satria misy an'reo lay foko zay mivelona amin'iny ranomasina iny zany farafaratsiny hoe nao anatin'ny zanadrika nge mididina ny 2 alina eo zany trareo mikambanao anatin'io de firy le asa foroniny lay orinasa resahany io ny akoatran'izay izay aloha novelominy ray aman-dreninay tamin'ny fambolena sy ny fiompiana tsy fantatro aloha hoe tsy asa ve zany de raha oarina amin'ny olona esorina am'tany zany sy ny asa ho ateraky le izy io zany misy adihevitra tokony atao ao anatin'le izy zay zany de mijoro e hatramin'ny farany ny fanoherana an'le izy ny akoatran'izay koa de ny hoe io ane na tiana na tsy tiana misy lafin-javatra maro tokony jerena ao anatin'le izy aiza ny cahier de charge mahakasika an'io fa maninona io no afenina mafy zany ange mbola adihevitra koa hoe mitady nge ianao ka mitady ny mahita an'izany ao anatin'le izy fa de tena hoe afenina mafy zany mahakasika an'io resaka io ka le izy everiko hoe raha ijery ny tombotsoan'ny faritra atsimo andrefana ny faritra atsimo Madagasikara amin'ny akapobeany mihitsy de veriko hoe mbola misy zavatra hafa azo atao zany asolo an'io ary be de be ary betsaka ny sosikevitra fanarosonay ary afaka mbola mamerina an'izany zany eto mba hahafahana zany manala an'io fa ny olana mako zany de zao ny mpanohana an'io izy tsy manana argument valable zany ao anatin'le izy afa-tsy ny manondro anay hoe manakana fampandrosoana fa de mila atao io fa hiteraka azy koa tsy fantatro hoe gardien ve zany sa sécurité ve zany sa mpiady lavaka ve zany asa resahantsika zany satria raha ny zavatra misy aloha amin'ny olona Sambatovy raha ny olona SQMM be de be nge no zavatra tsy azo ampahafantarina ny malagasy io nefa eto amintsika mitrandrahana an'io ny poste teknika rehetrarehetra nge ka tsy isika no mitondra azy eto tsy mifehy azy eto ao anatin'le izy tsika koa nefa tsy bado misy mametraka zany ny adevitra ka io ara zao gasy ny io désir pastolary fa izy no miteny aminao fa raha sanatria teny hotrandrahana io de hoajanony eo le gasinao ao anatin'le izy zany misy lafin-javatra tsy maintsy jerena daholo zany ao anatin'le izy fa tsy hitaketahany-po fotsiny hoe satria momba de aloha io sokafana fa zay manohatra an'io de manohatra fampandrosoana ka zay zany tsy miova ny hevitra ao anatin'le izy amin'ny hanoherana an'io oui misaotra militsy moa zany tsika amty time raiky base toliara toy fa ny mahatserika avao hoe mbo andesy amin'ny safira zao agny le raha satria safira zao tsy raha nisy étude d'impact tsy raha nisy raha nagnandesandrozy azy voalohany hoe misy radioactivité simba zao hoe le vandy ataondrozy regny zany tsy tokony andesy amin'ny safira agny lakaka agny le raha fa tsika etoa zany resaka hoe base toliara na QMM na Ambatovy zay volagninao ny QMM nanomboky tagny amin'ny 2005 tany hoany de Ambatovy nanomboky tagny amin'ny 2012 tsy diso ny fitadidiako angambany fa mba jereo ane ny toe-karena ny toe-karenatsika tamin'ireo grand projet roa reo tamy 2005 sy tamy 2010 nagnaty ho dia tsy hita ve le fanampia na le tetikasa ateraky le grande mine ho an'le faritsy zay misy azy miteny raha laiko aty hoe mahita taux de pauvreté mahita hoe mijotso anosy sy androimy zay mifaniro bodirindrina eo fa zao azadino rahalahy fa 80% ny drala mampiakatsy ny taux de croissance économique tsika de IDE na le investissement direct étranger dikan'izay zany miaraka amin'ireo grande mine reo zany tsika ataoko angambany fa mampiakatsy taux de croissance tsika zay faharoa nisy problème avao raha io nakatona io QMM tamy 2002 na i Ambatovy koa tamy 2021 jereo ny fitotongany ny toe-karenatsika fa ny négatif vasa tsy hitanareo koa zay ny négatif tao amin'ny QMM teneninao zany ara lasa ny tapaky lasa nisy délestage tao tam'zany
tamin'ny fotoa 2002 zany satria le énergie baka toa tsy lanany que même mba éclairena an'le faritry ny anosy de zany ve no andesantsika say avao zany hoe tsy miterakasa azadino fa misy secteur privé regny resaka export regny amin'ny alalan'ny miny retoa misy fournisseur miay ao maro resaka hôtellerie miteraky investissement indirect ho an'le faritry na ho an'le commune concerné de tsy hita de tsy fampandrosoa zay miresaky hoe vezo hoe mijano am'le asa zao moa zany madame Lanto agnisan'ny tena nitondra profo mihitsy zany aho etoa satria tsy tiako zany le resaky hoe mbo hilitsy am'cahier de charge volagniny igny bakao problème ndrozy zany problème le zanadraiky zany vasa mety ho alainy caméra ao mihitsy zany ty io le GTE io GTE io zany antsimony tsy aty am'le misy le tena hoe place Dubai ty zany fa antsimo aroy zany ro misy an'ty GTE toy de GTE toy manaka an'izao zany gny poziny zany ambany ao misy an'ireo sahala poto reo zany afaky miditsy avao le lakana reo le lakana reo afaky migara eo zany le lakana rafa avy nihaza zany le vezo afaky mijano eo zany le lakana faharoa noho ny raison sécurité norme zany na ampo regny zany lafa misy sambo avy eo tsy mahazo andehanagny magnodidinao satria évitena le sao de misy accident tapoka norme zany fa tsy misakan'le olo hamelom-po eo mihitsy de fahananareo vandy avao koa le olo fahananareo vandy avao fa nareo zany sengianareo mahazo drala amy crado iha zany amin'ny collectif tany misy baira mamatsy anareo de fahananareo vandy iha zany ro mahazo tombotsoa fa tsy le vahoaky raiky zay de tsy mba hainareo hoe misy fidiram-bola amin'ny fanjakana koa na CTD am'le commune hetra militsy drala zany drala jereo fa magnodidagna amy 10 milliards ariary par an amena Ambatovia tsy hita zany zay par an 10 milliards ka itsika manaka ny base toliara avao zao jerevantsika laha gny investissement initial 700 milliards 700 millions de dollars initial io amy base démarré firy gny tombotsoa ho azony olo manao resaky construction na BTP et fournisseur hôtellerie restaurant maro misy regny atao hoe asa indirect asa direct volagninao zao misy 2000 mahery gny amy phase initiale amle construction aty amin'ny phase fa manomboky le tetikasa mety eo amin'ny 1000 mahery eo avao koa zany 1000 mahery zany le olo ho raikitra fixe ampiasa asa fa le fournisseur baka toy misy olo agny amy 6000 gny azo tombotsoa amizany fa tandregnanareo le olo fa hananareo vandy le olo de lasa horohoroa hoe horava taty bohilitsy amizay moa bohilitsy amy tanà rava zay eo fa hilitsy tsika amy cahier de charge nao koa monsieur Iliara Bevahiny cahier de charge zao no koa tsy raha etaky ny base vasa ry sotangalaky fa mandehany amy DG any ONE ao tsy aetaka anareo zany fa honandesiko misy le raha fa zao tsy mana clé USB satria matevy le raha igny tsy misy dirany tsy misy olo tsy nareo ro tsy mila an'igny tsy mahay fa mamaky an'igny fa ao ary igny mihitsy aza ro tena priorisevan'ny fanjakana satria igny ane no iarovany raha volagninao zao hoe simba le tany bakeo de ho zao fagnainy base toy tsara fipetrapetraky fa mbo hilitsy amy monazity igny moa tsika bakeo fa mbo tsy amy monazity agny tsika
Basala misy fagnotany aby. Misy maninasy? Zava izy fa ioany de zao za aloha tamin'ny ray aloha fanitsiana 2012 zany efa transition efa talohan'izany ny Ambatovy fa tsy zany resaka 2012 zany. Tamin'ny 2016 ah koa nisy fiofanana kely zany natao tao amin'ny Ambatovy zany, ahitana zavatra be dia be zany. Izy ange matoa ianao miresaka misy zavatra koa efa hitanao mba hahafahana koa zany mampitany izy hoe zao nge ny zavatra misy nefa rehefa mijery ianao tsisy zavatra miovy. Tao Ambatovy madama Andro zaraiko amin'ny mpanaraka ny fandarantsika tia ny cahier de charge ny Ambatovy fa io cahier de charge io 6000 pages police 6 tsy haiko nahazotsika zany le zavatra 6000 pages police 6 amin'ny teny anglisy tsany koa le izy tsy haiko hoe iza ny manana courage amaky zavatra sahala amin'izany dia hafantatra ihany koa ny ao anatin'le izy fa io koa dia zao fa nga ianao mieritreritra hoe hitanao anatin'io le zavatra rehetrarehetra tediavinao eo. Za aloha eto voariana voalohany namakao nda hitako hoe misy an'izany cahier de charge zany eo amin'ny ohainy io tena voalohany izy zany na enoko an'izay zavatra zay fa io adihevitra efa mba tsy hitenenako hoe milaza fotsiny hoe misy le izy izy nge moa zany tsy maintsy misy fa tsy isika mihitsy no andeha misy zany fa izy koa nge rehefa mijery ianao maromaro nge namana fianakaviana be ny tanàna tamin'iny district Toliara faharoa iny tia mihitsy ny cahier de charge ny base avoakany zalava any fa kay na ny mamaky ny atao hoe na ny mamaky ny atao hoe cahier de charge araka tsy fantatry le tsy fanomezantsiny zavatra hafa nomeny ny olona ny laibe tanàna zany dia lazainy fa cahier de charge zany eo anatin'le izy ianao zany mba mananteny ay mba azo cahier de charge kosa zany tetinao le famitahana ao anatin'lay raharaha zany fa zay no mahavarina hoe ay hoe fa misy an'izay cahier de charge mandehandeha zany hitantsika eo zany le izy. Ny ankoatran'izay dia ny hoe ny adihevitra nge amin'izao fotoana zao raha ohatra tsika zao miresaka ny Ambatovy zany namorona an'izany misy be ny tanàna nge amin'izao fotoana zao sahirany ary voarory mihitsy tamin'ny resaka fitsarana satria naniny tsy hitan'le défense ny Ambatovy tsy ireo be ny tanàna reo no nanitetika azy akory fa le fahefana fohy be tsy makany akory lay re défense zany aloha zany ny zavatra misy ao anatin'le raharaha dia hoana moa zany noverana hoe raha ho atao tia dia zay tokoa ny zavatra miseho fa io rehefa tianao atao zany le izy dia ianao varotan'ny olona sakabelo io ianao hoe varotan'ny olona sakabelo io ianao fa tsy hita ny rariny ao anatin'io na mieritreritra azo tombony ao anatin'io zany ianao fa ninay zany dia tsotra ao anatin'le izy raha ohatra ka lazaina fa tena misy zany cahier de charge zany aza asiana tombo sy ala tsy hoe zay mpanohana ihany no manana sy omenan'le izy fa nano manohatra koa meo dia andao atao ny adihevitra andao atao ny adihevitra zay tsy matahotra mihitsy ny adihevitra makasika an'izany rehefa ely zay ny miantso foana hoe avoay zany cahier de charge nareo zany dia andao adihevitra ny risika nge ao anatin'le izy da miantso ny mpanaraka ny fandarana dia tsotra fotsiny fantatra hoe maina zao ny faritra atsimo iny za moa zany efa tsy hiditra tsony amin'ny hoe asa sy nateraka sy ninona fa mba misy zavatra ihany koa fantatry ny tena ao anatin'le izy be dia be fa hoavy moa zany fotoana isehon'izay eo raha ohatra zao tsika miresaka fotsiny hoe maina ny faritra atsimo iny problema zany dia hoe manahoana moa zany ny rano ho ampiasaindry zareo ao zay zany le izy asa moa izy milaza cahier de charge io mahita io na fantany zany ny rano ho ampiasain'ny orinasa base Toliara ao anatin'ny adiny ray monja dia mitovy ny rano laniny commune ambony vohitra Toliara mandritra ny ray andro zay zany tsy fantatra aloha zany hoe firy taona io ny asa eo ahoana no fetraikany izany zavatra zany ao anatin'le izy fa tsy hoe tombontsoan'ny tenako manokana na tombontsoanao manokana dia andeha hoe hoterena ho atao ao le zavatra ka zay zany teny hoe dia mba pourveo fa tsy misy an'izay zavatra zay aloha zany hoe le tahirin-drano na le napy friatika kely tsika ao indray zany no everina fananana amin'izany faharoa dia zao io anie na ny firenena matanjaka na ny firenena matanjaka ary satria eto Madagasikara nge resahana ny orinasa base Toliara fa tsy io ihany manana problema koa nge ny any avaratra district ny Ambanja iny amin'ny fisian'ny arena ressource mieritreritra hitrandraka terarary fa na ny tany mandroso sahala misinina ary zay mitady fatratra ny terarary io tany mandroso io efa nampiena
ny fitrandrahana nio any aminy satria enjana be ny impact environnemental oentin'ilay izy isika zao efa tena miaina mihitsy an'izany fivavahany toetrandro zany dia mitady any tany malemy an'ireo nampangady izy zany ny vahoaka any aminy efa tsy tia novonoina amin'ilay izy dia oentiny aty aminao zany le izy de letiko moa zany misy investissement ana zao milliard misy azao lisake miresaka idée io zany hoe investissement direct étranger za ray fotsiny teneny ianao ray fotsiny tediaviko manona firenena anankiray nandroso ka tsy niainga tamin'ny politikiny avao anatiny fa netehatra tamina idée io za ray fotsiny ny any resahako fa za tsy mitady zavatra be deabe eo anatin'le izy raha mahita ray ianao zany de miteneny fa oza hoe io ne betsaka ny zavatra azo atao betsaka ny zavatra azo atao ohatra fotsiny zao tsika ramresaka ny ranomasina io ny contrat fanaovantsika amin'ny union européenne ao anatin'ny accord de paix sy ny karazan'io satria ao anatina everina hoe vahaolana tokony asolo an'io daholo koa zany zavatra any isika inge ny fipanarahantsika mivoniny européanna amin'io fitrandrahana aza n-dranomasina io ka verantsika vola miodidina 900 millions hatramin'ny 1 milliard d'euro isa-taona tsy fatako aloha hoe tsy vola ve zany tsy haiko na tsy volo zany fa aminay volo zany zay zafaka hiatrehana tsara ny fampandrosoan'ny firenena zay tsisy ninona tahorantsika mihitsy hoe impact environnemental andravany asany zao sy andravany asan'ny zatsy ao anatin'ilay raharaha ka ozy hoe ny olana manko ary zay ny any everiko hoe tena fahadisoana eto amin'ity firenena ity tsy mba mijery ny zavatra lasa efa tsy nety mihitsy zany mba hakana lesina fa hoe bazy toliara nresaka de avelao any safirany laka ka avelao any ko ahoana moa zany no enao ny malagasy any zany no miteny fa hoe nitodiana ny lasa afahana mibanjina no avy eo anatin'izy akana lesony le ny zavatra rehetrarehetra reny fa tsy hoe boriborino fotsiny hoe tia ny resaka de atao resaka botolo fotsiny le izy hoe tia ny resaka zany de tia ao anatin'ilay raharaha ka ozy hoe io ny resaka betsaka mididina an'io aloha de fandrebirebena betsaka fa raha ohatsy isika ka efa nahatafavoaka atsika na ny fisin'ireo ambadivisy ny pmn'ireo fotsiny ary efa lasa lavitra tsika fa matoa le firenena gizitra sala am'izao misy zavatra hafa tokony atao zany ny olan'le mpitondra fanjakana nge de niveriko hoe tsy mifahaizany mametraky ny tena hoe priorité ao anatinavaloatsy koa nanao zao fa tamalykoa ny firenena satria le izy ohatra fotsiny hoe eto Antananarivo zao ohatra misy ny télévérique satria ao anatin'solera madamando le raha fa lavaloatsy ao anatin'ny sosikevitray zany no hoe ao anatin'ny fampivoarana ny fambolena sy ny fiompiana tsika mbola manana tany malalaka mbola manana iny tsika reny zany mila tokony jereny zany satria raha io télévérique iny hoe 153 millions d'euros trosa amin'io everinao fa 153 millions d'euros zany raha ohatra vadikitsika ariary ka ataontsika hoe 60 millions d'ariary fotsiny ray amin'ny tracteur azahoana 12 500 tracteur zany afaka hitrehantsika tsara fambolena sy ny fiompiana mpandrosoana le firenena zaraina aminao commune 1695 zany manana tracteur fito avy ny commune eto Madagasikara satria zany zay ao anatin'izy hoe mandroso sosikevitra sahala am'zany hoe zany no tokony hojerentsika zany ao anatin'le izy fa raha tia zavatra tsy ho azahoanao tombony fa tombontsoanao manokana androany ty fotsiny tsy fitavavoaka mikasika le zay nao le problème-ny ndrozy mi-contre les bases mamahalala tsy avao ka ia koa koe ny tsy haiko hoe na nananao file reny fa zao agnisan'ny mba nanao hydraulique misy nappy roe koa hoe ambany tany ao aquifère de nappy phréatique volagninao zao nappy phréatique zao rano inomintsika igny fa le nappy aquifère ambany agny rano mandeha very andriaka any le rano alany société base toliara na le projet base toliara tsy le nappy eto amin'ny phréatique eto ro alany fa aroy am'le nappy phréatique aroy ary igny lafa azony recycleny igny rano igny zay ne mahavoanareo manao calcul arithmétique avao nareo fa tsy calculevareo so le raha hoe alaina zany le rano baka amin'ny aquifère aroy de hoe ny rano ampiasany base toliara am lera raiky am'le hagnadiovana an'le fasy zany ampiasana le fasy zany de hoe mitovy amy rano lany ny toliara commune urbaine agnatiny andro raiky tsy marina zany misy professeur Edouard hydrologue ny volany zany tsy misy risky
tsy misy risque ho an'ny polina any atsimo ny fisiany satria 0,05% ny rano alatsika de iny koe haperta an'izay ka fa hananareo vanto asako le olo raiky zay mivola le aniko hoe androy teo fa tiariko moa le raha hoe androy fa phénomène koa io phénomène io noho changement climatique misy an'izay hoe El Nino zay te andrio any ary au contraire volagninao zao tsy misy fifandraisany amin'ny société que même ny mampatrany androy fa phénomène naturel fa au contraire ny société que même koa magnampy zay kely zakany agnampiana an'io région io fa itsika remarque fako zany nareo ohatrany mamaky avao satria nareo zany lafa contre le raha de tohery avao zany hoe amin'ny argument nareo mivola hoe sambanao koa nahary ahy hoe amin'ny ONU ka magnino latsapanao ao hamarainy koe mbozoma azonao enty agny zany tsy mila fitondra tsy raha voatery olo mpitondra ty amiany ONN io iha afaky mandeha satria iha mpanohitsy bazy natao hognainy voaka malagasy io fa kafananareo vandy le olo hoe la simili-pazy la m'intéressé anao hoe hagnavotsy vahoakinao zany ka magnino laha vakinao ko nga zay raha tsy m'intéressé anao tsy tokony vakinao fa zay m'intéressé anao tokony vakinao hainao gn'agnatiny raiky zay faharoa iha mivola fa hoe le monazity hoe fa lasa afatseo koa base toliara marina zay fa base ressource koa moa zany ro micombiner amin'ny énergie fuel sa volagninao zao fa zao États-Unis d'Amérique niny vilanareo volagninao teo zay dikan'izay zany olo fa manao usine tsy haiko na telo na efatra any États-Unis tany ary mikirakira uranium mi-exploiter mihitsy an'le uranium rozy fa mba nahare taray amy vahoakany Amerikana mba meo ay koa nahare taray zany amy vahoakany États-Unis ao hoe maty zahay atao tratsiny uranium tia vo monazity zany mbo ambaniny ary laha misy zay mbo hotakitsika koa ka idesary zany zay namanay lia ino ambaniny uranium io raiky zay itsika azadino namana elira be vahiny fa tsika inany zao agnisany zany fa efa mily zany tsika amle resaka hoe fieletsika amle resaka entina carbone manimba an'le changement climatique iha mivola terre rare iha mivola monazity fa le monazity ane hagnanovoratsika énergie hydrogène na batterie électrique reny afahatsika mampihena le entona fa tsika mbo tsy agny raha contrat vaovao fagneto aloha ny resaky tsika etoa tsy resaky énergie fuel samy resaky monazity fa base toliara illuminity fasy mainty fa rehefa hanomboka koa zay zaho mihitsy mitao anao tsika koa hoe rahalahy rety amerikana rety hangalaky monazity tsika ety laha toriny anao zay ny agnahinareo hoe nareo ne manao tahapandroso nareo miaro le raha fe toy ty tena tao labe mampafirigny rony rahalahy toy gny tena tao labe mampafirigny rony tsy adalako hoe côté bourse reo olo nahazo raha reo toany hoe côté bourse adala ve la raha tsy mazava hampidirany gny dralany ao la raha fanoheranareo any base toliara depuis fa 20 ans volagninao zay ro hain'olo fa tena misy impact marina le raha fanalany tao gny dralany tsy adaly handany gny dralanao ary mandefa audity privé reo olo reo magnaramaso magnotany amin'ny olo iabiaby na sur place na le fanjakana agnotany any hoe marina ve fa misy zao fa matolo reo mbo intéressé mandany gny mampilitsy gny volany ao tsy resaky hoe tsy mazava eo ary olo société bourse zany avao koa le tsy agnaradalana fa hanao tao raha fahatany avao lafa hitrandraka an'izay agny farany de farany zany de hoe resaky hoe tsy miteraky ino moa raha volagniny teo fahadiniko maro mare moa raha volagniny lasa tsy voanao teko le raha tiarinao Tsy miteraka asa. Tsy miteraka asa ny tianao tsy hoe tsy miteraka asa fa voasambany ho asany zany hoe ONU asany ro sambany nahenoany anazy tsy hoe tsy sambany tsy hoe voasambany fa hodiany tsire hainy le raha fe hodiany tsire satria i manohitsy
farany am'izay zany amaranako azy de zao tsy raha resaky fanoherandro le périmètre misy ny bastula reo ne madamo ando tsy io mihitsy ro tena hoe mahavoan'le hoe misy impact am'le vahoaka ary hoe na benety zay na ankilimaliniky fa ao zany ny fanaovandrozy trafic des début ary le olo manohitsy zany raha zany io hainy zany zao koa ne anaky tanà io haiko zany lehibe ny malaso ao zany ny fagnadiovandrozy aomby reo aranobe ao de ao koa gnanovandrozy trafic bois dur donc zany nareo zany complice nareo amin'io resaka trafic zahay mialy ho hainy malaso nareo zany manaiky an'le trafic ka amiko zany rahalahy tsika ka mifamerivery samby tanàtsika ao tsy haiko moa ny karazanao fa zaho masikoro tsatsaky miharo sasilaky hainao zay fa tsy haiko gnahinao tsika mily tsy base io donc zao masikoro ty zany tsy hamono ny masikoro manahaka ka lafa raha zany raty le oratiko le haso avao satria olo mpandrobo hatoko fitondrato io zany le mandrobo hatoko avao ndra raha hafaty i ataonao hinany io fa zao fe ia zany ia tiany masikoro any koe matserika tsy nahalany anao nangalarynareo vato ia hangalatsy vatonao ia za tianay lanilany ka lany zao tiako hoe lanilany iha ny 20% ia iha aminia iha zao nilatsaky zao nilatsaky le raha zany zao e ia ro nilatsaky le raha zao a Sady efa mamaraparatra ny mahavarina am'le adevitra zany zany ny qualité an'le mpanoana fanjakany fa ny qualiténao ino tsotra ia zany taille biby tsotra zay ny qualité an'le mpanoana qualiténao aza tena mirefarefa ambany tany mihitsy raha ohatra fantatrao fa ao amin'ny fokotany benetsy ao amin'ny commune Ankilimaliniky amin'ny ankapobeny ao Ranobe hainao fa hoe ao ny fanodina omby halatsy fanaovana trafic na bois dur matsirika ane de zao hainao zay ko magnino tsy resafinao le mpitondra fanjakana ndao ho sambory ao reo fa zay ne gnataondreo ao nefa iha mahay azy nanareo ane zao mifahefa ka ino tsy andesinao ao zany raha foroporoninao fahatany zany la hainao hoe manao an'izay le olo ao iha mihitsy zany le complice mpamono tanà io nefa hainao raha tsy manjary ao agnatiny zay ka ino tsy andraisanao fa hinanjao hamaray de iha ne na eto avao hoe zany mitelefony hoe misy an'izao ataon'le liarabe vahiny singa ekipany ao alefaso de hitatsika ao agnatin'le izy fa ka mamonoporo fahatany agnatin'le izy ao lefa tsy manao ia mihitsy ro mamahafa ia mihitsy ro mamahavango an'olo tany avy teo satria tsy mahay anao fa ia zany ino moa gn'olo lehibe te moa le olo lehibe ny mpanohitsy base zao volagninao amy toera zao any ka ino tsy anambola anareo azy anareo ia ro miaraka aminy ia ro miaraka aminy ia ro miaraka aminy satria zany igny zany ro ataondrao kobay afofoka anay hangorohoroanao anay zay mampanao tao fahatananao ino tsy anambola anareo anay ino anambola anay azy ino rahanao amin'io ino miaraka aminy fa hainao fa ka io miaraka amin'olo lehibe malaso ino miaraka amy lehibe malaso fa hainao fa malasoko ino tsy anamboranao azy satria igny zany andesanao mangorohoro olo ino tsy anamboranao lafa hainareo nareo manam-pahefana poloky any anareo ny fahefana hitanareo hoe misy manao an'izay trafic ambaranao ny raha misy fa tsy midika hoe zaho anambotsy ahy ny resaky vandivandy manahaky an'izany fa ia zany ia ny dragnahary ny adevitritsika de n'olo va iafaka dahala ambony latabatsy manahaky anareo ndao le faso gnanao koe fa zao hamarana agnahy toy toy ve iaby de dahala ambony latabatsy manahaky anareo ka lafa manohitsy raha de fa hoe fa misy hainareo misy trafic hainareo fa zao ro miresaka aminao teo fa tsy olo agny zao koe zao miresaka aminao atao vomivantamy koe ia freda hoe dahala fahefana zao tsy nanao an'izay katao vango fa katao amin'olo tsy hitanao zao any manahaky qualifienao an'izay zao tsy qualifienao an'izay satria tsy qualitéko zany zay adievitry ao anatin'io izy hoe fitovizana tsy fitovizakevitra sarotsy amiko hiqualifie olo dahalo tsy anagnaprofo tsy miditra am'izany aho agnatin'le izy so de zay ary ny isan'ny andehananao etanao an'le émission hoe atao an'izay de lafa bakeo ho petahy eo agnatin'le izy tsy miditra amin'ny apeze sahala am'izay aho ka tsotra zany le izy hoe ahoko pezevako ninoninona ho resana zay a de mijoro amin'ny fanoherana an'io
ao anatin'izay ary akoatran'izay tsika nge raha miresaka changement climatique zany tsika zavatra efa iainantsika isan'andro zany za moa zany mahavariana amin'ny adevitra de hoe sady miresaka ny hoe amokarana entina carbone no miresaka ny hoe fanaovana batterie sy ny karazana am'le terarara lasa tsy azoko tsony zany le izy satria zavatra mifanipaka no fahafantarako an'izay ka ho zay hoe le izy a andao alefa lavidavitra kokoa e ny fomba fijery an'le izy satria raha zany fivan'ny toetrandro zany efa iainana isan'andro zany reveriko hoe ninninona fampandrosoana ao atao fampandrosoana zany aminay aloha mifototra ny olombelona aloha ny voalohany indrindra ao anatin'le izy raha vao ny olombelona aloha zany no tsy voaro ao anatin'izay de veriko hoe mila janona aloha ny zavatra salam'izany fa mitady fomba hafa hoentina anaovana n'lay fampandrosoana zany tsika aloha satria betsaka ny zavatra mbola azo atao ny any fangatahako manaraka azo atao izy hoe tena ataotsika tonga de te maray hoe iny fotsiny zay angamba aloha no azo amaranana ny fandarana amty andrano mety samy tsy afaponareo am rahalahy mety mbola tena maro de maro ny tiana horesahana fa antenaina fa mbola maly ny antsona iatrany rehefa tonga ny fotoana zay anasana satriana hita am raha io tsy Andriamato Freda soko raha toy le resaky benetsy sy ankily maliniky hoe horava io zany mba tiako hozome voso raha toy hozome voso raha toy ary misy kilomètre aby io azo vérifier sur terrain io menamena io zany le périmètre ka io koa mba raha mikasika anao fa raha toy io sa ia handefasako raha toy io ia manohera ia mahazo drala manohitsy io fa zaho toy gnahy aboko anao zay angamba no azosika atolotra aloha amin'ity androany ity fa naza koa raha mbola manana fanontaniana maro de maro tia napetraka aminareo amin'ny rahalahy fa averiko indray ny teniko teo hoe antenaina fa mbola samy tonga na amaly an'izay antso zay anareo amin'ny rahalahy fa tonga ny fanasana mbola eo ihany koa ny fanasana tsirairay moa zany hitondra an'izay ihany koa mba ho lavalava ny fifampiresana fitondrana izay devitra izay antenaina fa isika rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany de samy nandray ny manandrify atsika avy hoe aive ohatran'izao lay base tuleara aive ohatran'izao lay base tuleara izay anisany tena hoe devitra no resantsika tato anatin'ny fandarana raha toa ka zao ianao vao manaraka ny fandarana ka hoe efa taty amin'ny faraparany vao nahita ny adevitra izy mirahalahy de manasa anao hitsidika ny page Facebook ny record Madagasikara fa ho hitanao voalohany hatramin'ny farany ao ny fandarana fa izay aloha mamarana ny fandarana fa de mankasitraka n'Andriamato Freda mankasitraka n'Andriamato Elarabe vahiny ny vahiny tato anatin'ny fandarana tsy mahazo miteny farany tena tapitra ny leratsika fa aleo angambany amin'ny fotoana manaraka indray lana tsy indrindra tompo fa foy de foy ny fotoana manapetra ihany koa fa amin'ny manaraka ataontsika misimisy izay resaka izay de mankasitraka tompoko ary de amin'ny manaraka indray sotra tompo mametraka ny mandrapita famitsika rehetra ny tokantrano ary de manaraka vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray veloma tompoko